In the Philippines, tany Filipina nahita zavatra maro nitranga fatatrao rehefa mihetsika an-tany mihetsika an-drano mihetsika an-tany mihetsika an-drano nahita nosy tany Azia dia hoy ny tompo tamina hoe atratra valo mahery ary io faritra io ny resahany eo vaovao avy tany Filipina tamin'ny valon'ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo fa nisy horohorontany valo tebok'andro namelo morontsiraka atsimon'ny Filipina ary namoaka fampitandremana momba ny tsunami Japana teny amin'ny morontsiraka Pasifika tao aorian'ny horohorontany lehibe tany Filipina hoy mpaminany tamin'ny enina volana martsa roa amby roapolo sy roa arivo fatatrao izy rehefa ilay mihetsika an-tany mihetsika an-drano rehefa ilay miozongozona zany horohorontany zany resahany eto dia any Filipina no hitranga izay zavatra ka noho izany mila mivavakantsika ozy satria tsy fantatritsika raha misy mpino hoanina namana na fianakaviana ka rehefa mandray an'izao resaka izao izy dia tokony homana izy miala na misy zavatra tokony ataony mivavaka ho an'ny Fiji aho tamin'ny fadimy volana janoary mivavaka manohitra ny fahafatesana ozy satria hitako any faritry Azia indray andro Andriamanitra ny teny hoe atratra valo mahery Mark Jeffrey zany ary tokony azo amin'ny Fiji fa satria misy fahasoavana eo amin'ny Fiji noho ny amintsika eto izy ravako any fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy ninina eritreretin'ny fiarahamonana mpiray-vodi-rindrina na ny fahavalonao dia hoeninao any aminazy zava-doza irinonao zay avy amin'ny Filipiny ty vaovao tia tamin'indray mitoraka tia horohorontany valo teboka-drano namely morontsiraka atsimon'ny Filipina namoaka fampitandremana momba ny tsunami Japana teny amin'ny faritra sasany amin'ny morontsiraka Pasifika taorian'ny horohorontany lehibe zay tao amin'ny morontsiraky Filipiny notohana ny fanamasiny UEBT Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety rapide.